voalohany aloha raha mahakasika ny ataontsika hoe manaraka ny lalam-panorenana ve sa tsy ilay ordonnance niraisana. Dia hitantsika moa izany fa anisan'ilay lalàna nampindra ny mpahefana ny filohan'ny pirenena zany anatin'ny fotoana voafetra, zany hoe rehefa mitsangana ny antemeram-pirenena dia tapitra hatreo izay fampindramam-pahefana ahafahana zany mamoaka ny lalàna ahafahantsika mitondra ny tany sy ny firenena. Dia nisy ny finan-kevitry ny minisitra moa zany tany Antsiranana nanapaka hamoaka an'ilay ordonnance zany izay anitsy an'ilay lalàna 2015-007. Ilay fanitsiana moa zany dia amin'ny lafiny anankiroa. Ny voalohany zany dia ny andinin'ny fahafito amin'ny lalàna iny zany dia milaza fa didim-panjakana na décret moa zany no amerana ny ataontsika hoe nisan'ireo loholona. Dia manaraka ihany koa moa zany le hoe fomba fametrahana an'ireo loholona samihafa ireo dia novainy ilay didy tsy volana na ilay ordonnance zany ilay izy voalohany aloha loi organique zany no tokony hametrahana an'izay zavatra izay. Dia ny faharoa manarakaraka an'izay zany dia novana koa ny isan'ireo loholona, zany hoe natao ho 20 dia roa isaky ny ataontsika hoe province izay mbola ao anaty lalam-panorenana soamantsara zany izay zavatra izay, ary ny iray ampahatelon'izay rehefa avy eo zany no hotendren'ny filohan'ny repoblika. Dia nivoaka moa zany ny fanapahana tany amin'ny fitsarana momba lalam-panorenana izay nilaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany izay ordonnance niraisy ny filoham-pirenena, fa nilaza ihany koa izy fa ny fomba fanendrena kosa nefany an'ireo loholona avy aty amin'ny filoham-pirenena zany dia tokony manaraka izay voalazan'ny lalam-panorenana izay milaza zany fa tsy maintsy misy an'ilay critère de représentativité, zany hoe avy amin'ny hery velona maro samihafa manefy ny politika mandrafitra ihany koa ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika eto Madagasikara zany no ametrahana an'izay sénateur na loholona avy any filohan'ny repoblika izay. Iny moa zany rehefa tsy milaza ny fitsarana momba lalam-panorenana hoe tsy azo ampiarina avy hatrany dia izay zany ny zavatra tokony ampiarina. Izy koa tokony mandinika antsika hoe tsy niraisina angamba izay fanapa-kevitra izay raha toa ka hoe hiandra ny feim-potoana hafa fa dia tokony miatra avy hatrany zany izay zavatra izay. Ohatrany namoaka vy ny ACC tao aloha kely izay hoe tsy azo foezina ny fotoam-piasan'ny sénateur manao an'izay. Izy zany tsy dia nilaza mazava hoe tsy azo afoezina, fa nilaza izy zany hoe miaraka ny fahataperan'ny fotoam-piasan'ireo ataontsika hoe ny loholona voafidy sy ny loholona izay nitendren'ny filohan'ny repoblika. Izay zany tena hoe ataontsika hoe avia no lazain'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'iny feim-potoana iny zany. Mazava ny ilay voalazan'ilay ordonnance hoe misy zany ny enina avy any amin'ny filoham-pirenena dia ny ambiny 12 roa isaky ny province. Nazava tsara ny andinin'ny fahafito izay novana iny zany.